Mbola tsy ao anatin'ny fotoam-pahavaratra isika na dia izany aza dia efa miomana kosa ny avy eo anivon'ny Apipa ary milaza ny tompona ndraiky raha tsy misy atahorana ny lisian'ny tondradrano raha toa ka tahaka ny tany teo aloha ny apetsahan'ny rosakorana. Teny an-toerana nanao ny fanadihadiana ny Vola Ravoavy sy Tsiry Rakotoarsan. Tsy atahorana ny isiana tondradrano eto Antananarivo renivohitra raha toa ka sahala tamin'ny taona farany abetsaky ny rosakorana amin'ity toam-pahavaratra ity, hoy teo anivon'ny Apipa na ny Autorité pour la protection contre les inondations de la plaine d'Antananarivo. Raha ny fanazavana dia efa nisy ny fanadiovana lakan-drano tanterahana teto Antananarivo entina hiatrehana amin'ny fiavian'ny orana. Fanadiovana ny lakan-dranon'Andriatany ary nandaniana vola hatrany amin'ny 2 miliara sy 700 tapitrisa. Ny fiomanana momba ny fiavian'ny fahavaratra dia niavaka noho nisy taona tamin'ity taona ity satria nisy an'ilay fanamboarana manokana ny canal Andretany, izany hoe ny curage zany izay financen'ny Union Européenne, dia ifo mpamarana anazy zany amin'izao fotoana izao, mandalam-pamarana anazy dia vonina zany efa vonina ireo fotodrafitrasa hiatrika an'izany fiavian'ny orana zany. Le curage zany eto mpamarana anazy zao madivadivy farana izy, fa ny olana izay sedraina zany vao vita kely le izy dia miafitra daholo ireo tavoahangy sy plastika izay alefan'ny olona, izay tsy tokony andehany amin'ny canal de drainage mihitsy le reny zavatra ireny, fa tokony any amin'ny bac à ordure. Rehefa mahita toy izao dia mahazo vahana ny fanamboarana briky ny kopa. Mikasika izay indrindra dia misy ny fanamariana entin'ny tale jeneraly ny Apipa. Ny mpanao briky indray dia misy lafiny roa le izy. Ny lafiny iray zany le misy le manao izay briky eny amin'ny fefilo, izay manimba dia manimba fefilo mihitsy re, satria tsy hoe manao briky fotony izy fa sikotra ilay tany izay constitué zany fefilo, zany hoe ny tany manao tany amin'ilay fefilo. Dia misy indray ilay manao briky eny ampovoan'ny rano, ampovoan'ny kopa ohatra, reny indray dia apprécié indray satria manala ilay tany hoentindrika eny ampovoan'ny renirano, dia raha vao manalalaka ny haben'ny renirano zany ireny. Fa tandremana fotsiny ny 100 metatra miala amin'ny fotodrafitrasa toy ny tetezana, barage, ny digy koa indrindrindrindra, digy tsy dia azo alaina loatra ny tamimanga amin'ny sisin'ny digy. Vonina ny fiatrehana ny fiavian'ny orana araka izany ny Apipa izay misahana ny fiarovana ny Lemaka Antananarivo.